Tsy alalavitra amin'izay matoam-baovao izay any isika manana sampandraharaha mandray an-tanana ireo olona marary vokatry ny fikirotanan-tsaina na ny service mental eny anivon'ny centre hospitalier universitaire de soins et de santé publique Analakely. Araka izany dia efa misy zany ny fitoerana mandray azy ireny. Ny marary ny andro be no maro anisa amin'ireo manaraka fitsaboana ao anatin'ity toeram-pitsaboana ity. Toy ny aretina rehetra dia voalaza fa misy karazany maro ny areti-tsaina na ny fikorontanana ara-tsaina. Areti-tsaina ohatran'ny aretina rehetra ihany misy karazany maro fa tsy hoe anankiray monja. Ohatran'ny hoe raha marary kibo ny olona anankiray dia mety ho vavony, mety ho tsinay, mety ho zavatra hafa. Karazana areti-tsaina betsaka satria hoe misy ny izany tsy voafatra miteny gasy ny fantatry olona angamba zao dia ny dépression areti-tsaina, schizophrénie areti-tsaina, ny vokatry ny stress izay mampatonga ny olona anankiray lasa tsy maharaka ny asantsony dia areti-tsaina izay, na koa ny retard mental zao any ankizy areti-tsaina, ny autisme areti-tsaina, resaka tsy fitadidiana ho an'ny antitra na nefa lasa ohatrany tsy mahatadidy sy lasa ohatrany manary lamba izany ireny dia areti-tsaina koa izany. Raha ny ety amin'ny sampandraharaha mandray an-tanana ireo olona manana fikorontanana ara-tsaina na ny service mental ety anivon'ny centre hospitalier universitaire des soins et de santé publique Analakely no resahana dia ireo izay voan'ny épilepsie no tena betsaka amin'ny ankapobeny. Mandray ny vantany eo, vantany isan'andro ny ato. Ankoatran'izay ny consultation publique moa izany tsy andavam-bola dia ankoatran'izay indray arakarak'izany mety mitovy kely amin'izay ny consultation spécialisée hoe payante. Misy ihany koa ny antsoina hoe hôpital du jour. Matetika izay mandray 2-3 par semaine eo hoe vaovao mankaty. Dia nezany hoe manana trouble mentaux dia zana tsy miteny intsony na any an-dafy efa tsy miteny an'izany intsony hoe misy ny consultation externe moa izany hoe andraisana anazy voalohany aloha dia avy eo arakaraka ny médecin no mahita hoe mila fandraisan-dranana ankoatran'ilay consultation externe ohatra hoe alefa amin'ny hôpital de jour mila manao activité izy averina ohatrany hoe zarina manao zavatra ohatrany taloha na miserasera amin'ny hafa kokoa. Dia izay ny atao misy hoe ergothérapie koa ato dia afaka manao an'izay ihany koa izany raha tsy mihan-tanana eo. Dia misy ihany koa ny psychologue atao aminay miaraka aminay ato dia izay ho an'izay mila arakaraka ny cas zany satria izay matetika tsy maina ohatr'izao manao synthèse jery izavy no afaka izavy ny objectif ao an'izy dia izavy mila psychologue sa psychiatre fotsiny. Arakarak'izay fisehon'ny fikorontanana ara-tsaina marary iray ny fandraisana an-tanana izay entina. Ny reran-tsaina na ny stress matetika no mitarika ny fikorontanana ara-tsaina izay.